Tamin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Ny fanahy masin'Andriamanitra mbola nazava sy taridalana antsika, andraisantsika sy velomantsika izany teny izany, ahatanteraka ny teny fikasana rehetra eo amin'ny tsirairay, eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny fiangonana. Amen. Petraka isika. Ny fiangonana dia nifidy ny loahevitra ao amin'ny Kolosianina toko voalohany manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 12. Misy tonana izay ataontsika hoe teny, loahevitra, faneva hoentina manetsiketsika antsika, ahatanterantsika ny anjara fanompoana napetraka ny tompo amin'ny fiangonana. Raha bangonina zany dia milaza ny hoe fiangonana feno fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra ary manatanteraka zany amin'ny zavatra rehetra ka hahavokatra be amin'ny asa tsara rehetra sy mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Fiangonana mahalala tsara ny sitrapon'Andriamanitra rehetra ary manatanteraka izany. Zany no fiangonana filamitra. Zany no fiangonana nirinin'ny Paoly ho ao amin'ny tanànany Kolosi, ary izany koa nohinono fa andrasan'ny tompo amintsika indrindra makivaky ity taona 2024 ity. Ny sampana fifoazana amin'izao isan-taonany izao dia nifidy ny toko 7 azafady ny 9:2 ao amin'ny taratasy ao amin'ny Kolosi io. Mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Tsara ny manamarika fa nisan'izay natotanterin'ny Paoly ao amin'ity taratasy ao amin'ny Kolosianina ity ny mahazava-dehibe ny anehoana amin'ny fomba hita maso, amin'ny toetra sy amin'ny fihetsika, amin'ny fanao sy ny asa, ny vokatry ny tenin'Andriamanitra, ny raisy sy ny fiangonana. Asina tsy zavatra miafinafina, tsy zavatra tehirizina anaisy ny tompo rery zany. Zany matetika nolazain'ny kristianina rehefa isitritsitrika izy, rehefa tsy te hijoro vavolombelona izy, anaisy ny tompo rery zany. Tsy zany ny lalana izay natory ny tenin'Andriamanitra, fa mijoro vavolombelona, mampiseho amin'ny toetra, amin'ny asa ary amin'ny fomba maro samihafa ny finoana an'i Jesosy Kristy, ary indrindra ny finoana ilay Andriamanitra mahery izay nahatanteraka zava-mahagaga tao amin'ny alalan'ny zanany lahy tokana. Ry havana, baiko no apetraky Paoly, tsy hoe torolalana, tsy hoe dinidinika, baiko alaim-peratif, mahareta miambena roa tahaka ny tongotry ny olombelona, afaka mandeha tsara, afaka mijoro tsara. Misy andro roa hitoeran'ny fiainan'ny kristianina mahatombona tsara anikiny. Ny voalohany dia ny tenin'Andriamanitra, ary ny faharoa dia ny vavaka. Ny kristianina tsy ampivavaka dia tahaka ny olona tapatongotra, ary ny kristianina tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra dia toy ny olona mandidy tongotrina. Raha
raha nandray tsara ny dinidiniky ny batisa teo isika manolotra ny zanaka ho an'Andriamanitra dia ao anatin'izany ny hoe hitaiza azy araka ny soratra masina, hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka. Zany indre zany ilay fanolorana ny zaza ao amin'ny batisa, zany ilay fiainan'ny vita batisa manaraka tsara ny soratra maso satria mahafantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra ary dia maharitra ny fivavahana sy miambina amin'ny alalan'izany. Mimpandray fanasan'ny tompoko ngena anao zany vady zany azoko hivavaka sy hamaky ary andalina ny soratra masina araka izay azoko atao. Asa raha tsarotsika zany zany nivony vady nataotsika hiditra mpandray ny fanasan'ny tompo hivavaka azoto hivavaka eto lazay maharitra mivavaka. Mandreraka ny olona le mivavaka, mandreraka ny olona mivavaka. Raha vao mihoatra ny 2 minitra 4 minitra mivavaka io fa miodikodina efa mitady inona indray ny resin'ny tanana aloha andaniana fotoana. Mandreraka ny olona mivavaka ary ny tompo dia natsikaritra zany na dia tany amin'ny jiosy sy tany amin'ny mpianatra azy vakeo ny lioka toko 7 raha vao manomboka ny lioka toko 7 dia hoy ny tompo tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Raha iaino olona ny amin'ny ity, raha hiaraka nokonokon-dresaka, raha ohatra ka atao hoe ho amina hijery sarymetsika iray na tahakan'izany na koa ifampiresaka amin'ny samitsika adiny efatra io ihany fa niresaka amin'ny tompo mandreraka. Tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Ary na mpitandrina ny mpianatra ny tompo indrindra tamin'ny fotoana ny fitsapana mahamay rehefa tsy maintsy hiaritra fahoriana be sy ny hiaritra ny tsirariny ary hiaritra ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana ny tompo. Inona nambarany tamin'ny mpianatra? Mereta toroka mivavah mba tsy hidirinareo amin'ny fakapanahy. Raha mamaky ny matotoko 420 io isika dia tsy hoe niteneniny fotsiny io fa niainga avy tamin'ny fanakianana. Rehefa nentiny tenitendrim-bohitra Oliva ny mpianatra mba hiara-mivavaka aminy hiaraka hitoto manoloana izao fitsapana mama izao dia ino restory vetivety dia reraka. Misy kozinanay anankiray zay tamin'ilay vavaka fitalahoana fa ino lavo mivavaka fitalahoana io ary zany mihitsy ny fanahy satria hitondram-bavaka ny izao tontolo izao ngezangeza tontolo izao fa dia avy ny sasany fokely fotsiny io atsika tsotra ny kanety akory zao tontolo izao ngeza be dia reniky ny torimaso izy ary dia io nizoky ny taniny ary ianao matory anatin'ny vavaka tsy zany fa nivavaka mafy be ady tafatory le mivavaka mafy be kay atsika mandany ora fotsiny. Ary reto mpianatra reto dia tratra ao anatin'izany keo restory reniko atao anatin'ny vavaka dia eo ny tompo hay tsy mahay na tsy mahazaka miarotoro miaraka aminy na dia ora iray ihany azy ianareo ora iray. Raha mamaky an'itsika dia adiny ray no ao an-tsaitsika 9 minitra. Misy mpandinika sasany mihevitra fa amin'ny alina no miseho ny tantara ary ho an'izay nianatra momba ny ora ao amin'ny baiboly dia malava fa adiny 12 ny andro ora voalohany amin'ny 9, ny ora faharoa amin'ny 7, ny ora fahatelo amin'ny 8,
mandra-patonga ny ora fa 12 amin'ny 4 fa amin'ny alina kosa dia tsy tahaka izay ny fanisa azy fa natao hoe fotoam-piambenana na ora fiambenana ka 4 monjy izy ary adiny 3 ny ora iray amin'ny alina ora iray fiambenana ao ny amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 io ny atao hoe ariva avy eo ny amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 alina eo ny alina ary tonga mamatonalina moa zany minuit dia avy eo indray amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 3 maraina io ny ora fahatelo ka io ora fahatelo io ny farany io amin'ny 3 eo ny manenony akoho teo peterana na eno an'le akoho naneno ary ny ora fahatelo ka hatramin'ny fahaenina ny atao hoe ora fahaefatra na fiambenana ora fiambenana fahaenina ka mety ho adiny 3 mihitsy io ny mpandinika sasany ka dia tsy naharitra niaraka tamin'ny kokoronareo amin'izay 3 heures kely zay nefa zaho tsy mitanareo tsony miareta toroka mivavaha ary Paoly eto mahareta amin'ny fivavaha zava-dehibe eo amin'ny fiainany mino satria nahoana betsaka ny fakam-panahy betsaka ny fahalemena eo amin'ny olona betsaka ny zavatra izay nilovantsika tamin'ny olo sy tamin'ny nofo izay mandrava manimba ny fiainantsika ary manimba koa aza ny asan'Andriamanitra eo amintsika ny olona tsy ampivavaka latsaka ao anatin'ny fahotana ny olona tsy ampivavaka tsy mahita fiadanana sy fifaliana maly niaraka tamin'ny sampana fifoazana teto nisokatra tamin'ny rehetra moa zany fa tara ihany ny manamarika rehefa mba manomana fifanana ny sampana anankiray tsy ho anazy rery akory fa zaraina amin'ny hafa zaraina amin'ny hafa ndikany hoe mizary zany manolotra amin'ny hafa rehefa tsisy hafa izarana eo dia mihinana ny tena ihany azontsika ny tena ihany no any mampalahelo satria tsy zany ny fiangonana ka tamin'ny fiofanantsika omaly dia tao anatin'ny ateletsika isika niezaka ny liste hoe inona avy ireo zavatra hita na tsikaritra any amin'ny olona tsy ampivavaka dia zay lazainareo anankiray ihany nanampiko azy no averineto inona avy tsy mahita fifaliana maharitra mba memekely mitokelakely fa avy eo dia konjondray tsy mahay mandefitra tsy mahay miaikeloka tsy matoky zany hoe tsy ampy fitiavana zany koa ny olona tsy ampivavaka mity ihany fa limité atrety ihany ny tompontsika nefa tiantsika ary tiantsika hatramin'ny fara ary izany mametra ny fitiavana eo tsy ny tompo tsika atrety ihany tsy azo oarana inona koa ny mahariky ny olona tsy ampivavaka sarotarotra be fanahina be taraina rehefa ny kristianina ny be taraina dia tsy ampivavaka izy tsy mba mitaraina any amin'ny tompo izy ny olona midabofanao eo ny tompo nge miamby dabofanao fotsiny tsy avelako anao raha tsy mamonjy aho rehefa poritsika ny olona mikotsontsika ao tsy ampivavaka be taraina be ayay be fanahina bref tsy ampy fahatokina tsy matoky an'Andriamanitra hanika moratezitra be lolo-po vokatr' zany tsy manana fiadanam-po tsy mba toniny ao anaty ao mora mikora raika voatoinina kely ohatr'izay tonga dia misaoty tsika moa zany ohatra ny courant reny misy surtension kely dia tapaka ny fizika fa ny olona manana fiainana-bavaka kosa manana ny firaisana ny Kristy
dia arak'izay lazainy Paoly raha mamaky amin'ny Filipianina toko faefatra isika andiny ny fahaenina ka hatramin'ny fahafito hoy izy hoe aza manahy na inona na inona faoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana nentinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fona rehetra ny hevitra rehetra ao amin'ny Kristy Jeso. Ny vavaka mitondra filaminan-tsaina, ny vavaka mitondra fahatoninam-po, ny vavaka mitondra fiadana. Samy mivavaka. Fa ny olona tsy ampivavaka tsy mba manana fahononam-po. Sarotra ampiononona. Sarotra. Raha ohatra ianao ka mba miteny azy vao mainka izy mitrotra. Raha ohatra ianao mampionona azy tsy mahazo aminy, tsy micomprendre raha mihitsy ianao ka. Sarotra ampiononona ny. Fa ny olona ampivavaka kosa manana ilay mpampionona. Ilay fampiononana mandrakizay ao amin'ny Kristy Jesosy Paoly apôstôly manoratra ho an'ny tany fiangonana tany Tesalonika izy. Zany no anjara ny fivavahana. Ka raha miteny eto Paoly tsy hoe olona tia mibaiko olona mba tia manina moty izy anjakazaka ametraka ny heviny amin'ny olona tsia. Fa tia baiko ny Paoly ity dia la clé amin'ny fiadanana. La clé amin'ny fahatonina. Ary dia hoy izy hoe miambena amin'izany amin'ny fisaorana. Ny olona mivavaka dia ny olona manaika metraka ny fiainany eo amin'Andriamanitra feo. Fa iza moa ty Andriamanitra ity? Iza moa ty Andriamanitra ity? Io Andriamanitra io dia ilay Andriamanitra eketsika ambarany soratra maso. Fa ilay hany Andriamanitra tompo zavatra rehetra, lehibe, be voninahitra, monina ny tampony lanitra, nanao izao tontolo izao, azy avokoa ny zavatra rehetra. Zany io Andriamanitra io, lay lehibe indrindra amin'ny lehibe, lay avo indrindra amin'ny avo, lay tapitrotra, tsy misy tahaka azy, hoy ny mpanao salamo, tsy misy tahaka azy, ho arinareo niza ho ao ny tompo. Zany ange ilay Andriamanitra. Ary ao anatin'izany rehefa mino zany Andriamanitra zany mivavaka dia mametraka ny fiainana amin'izany Andriamanitra lehibe, zany lehibe Andriamanitra avo izany. Ka dia tsy mahay ratsy midera, tsy mety ratsy misaotra. Fa inona atao hoe midera, inona atao hoe misaotra? Malifika nijery tantara ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo, tantaran'ny Paoly sy Silasy izay nigadraina. Dia nifatorana tamin'ny bloky be ny tongony sy ny tanana. Nefa tsy rariny nampangaina fotsiny izy hoe izy nanina moa ty izy natonga an'ilay tompon'ilay olona izay mahay maminany tsy nahazo vola ntsony. Fialonana nalefa ny tany an-tranomaizina. Inona nataon'ny Paoly sy Silasy tao an-tranomaizina? Inona natao? Nideran'Andriamanitra izy. Nitory an'i Kristy sy nideran'Andriamanitra izy, reny mpigadra miaraka taminy tao. Zany no nataony. Raha zany ny teo ahy dia nitaraina mafy ty ireo olona. Tsy rariny mihitsy ka. Ary ao arakaraka ny tenenako hoe tsy rariny mihitsy, mafy ty ny voamaika ahemoiko ny bloky amin'ny tanako. Tsy zany. Fa i Paoly sy Silasy kosa ny hira. Rehefa ny hira ny dery izy nanjary maivana mihitsy angamba ilay bloky tao an-tanany tao. Andramo zany ange, andramo zany. Hita ihany zany rehefa manao famadinana eny amintsika. Tsy antsony ny poaly ihany fa dia tahaka izao. Iny zavatra tsisy fanantenana. Eto, ao anatin'izany fisaorana sy fiderana izany, Paoly sy Silasy manambara ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Dia asehon'Andriamanitra ny fahalehibiazana. Asehony. Misy zavatra anankiray izay tsy maintsy ampianarana antsika ity momba ny fisaorana sy ny fiderana an'Andriamanitra. Fa tsy miankina amin'ny situation sy ny situation anao any ny voninahitra. Tsy hoe rehefa mahantra ange aho hoe dia mahantra koa Andriamanitra, na rehefa mahantra dia manan-karena Andriamanitra. Manan-karena foana izy na mahantra na manan-karena. Tsy miankina.
noho izany tsy miankina amin'ny numerika, tsy miankina amin'ny situationko ny voninahitr'Andriamanitra sy ny laza tokony ho azy. Noho izany tokony deraina sy ankalazaina fony izy. Efa haintsika kristianina aloha misaotra an'Andriamanitra rehefa faly, misaotra an'Andriamanitra rehefa nahazo zavatra. Fa misaotra ve isika rehefa mandalo fahoriana? Misaotra ve isika rehefa mandalo zavatsarotra? Mamahay mideran'Andriamanitra ve isika rehefa ao anatin'ny fotoana izay tsy ahitana mangirana mihitsy, andalovana ny aliko ny fahafatesana? Zany no nataon'ny Paoly sy Silasy, zany no tena mahalala ilay voninahitra sy ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ka dia mitory zany izy. Tompo, na dia ao anatin'ny giatra azy zay, na dia mijaly azy zay, na dia arantsirariny azy zay, na dia sahirana tahaka izao azy zay, dia raina foana ianao, ankalazaina ianao, anao ny voninahitra satria anao zany hatramin'ny taloha indrindra, ary mbola anao zany mandrakizay, sy miova izany na manahoana na manahoana, na amin'inona na amin'inona. Fa maika, fa mahatsiaro isika fa zany Andriamanitsika izany koa, dia sady tsara ny mpanao ny tsara. Ny fiderana dia fanekena sy fankalazana fa lehibe Andriamanitra, fa ny fiderana koa dia fanambarana fa tsara Andriamanitra tamin'ny asany rehetra. Tsy tsara tamiko ihany izy, fa tsara taminao. Tsy tsara tamintsika ihany izy, fa tsara teo amin'ny rehetra nanomboka tany amin'ny olona voalohany, ny Adama sy Eva, mandra-pahatonga ny verenany indray. Mandrakizay tsara Andriamanitra sady mpanao ny tsara. Noho izany isika izay mitady ny tsara, mikatsaka ny tsara, mandalo zavatsarotra, misedra zava-manahirana, tsarovy, fa ny Andriamanitra ao tsara ary mahalala ny tsara ho anao. Kinona anao tao? Mivavaka, mametraka ny fiainana aminy, mametraka ny zavatra rehetra aminy. Davida dia vakivava hoe za dia nangina, netiko anahy rery tato le izy, kanefa plus antondra azy rery tato vao mainka nikiky ny taolako, ny culpabilité nikiky ny taolako ny fahoriana. Dia inona nataoko izy izy? Salamo toko faharoa telopolo zany, naborako tamin'Andriamanitra ny fahotako, ny heliko nambarako taminy, ary dia namela namindra fo tamiko Andriamanitra. Zany tokony vavahan'ny olona tsara rehetra aminao ho ihany Davida. Zany tokony vavantsika amin'Andriamanitra. Satria nisan'ny mahavariana indrindra ry havana eo amin'ny lafiny vavaka dia ity ny arenan'ny tetenin'Andriamanitra ty. Ndrainayka isika rehefa tena hivavaka ka hiara-ny zavatra sarotra tsy hitantsona inona ny teny aminy, fa ato. Ary ny tena mahavariana nyity dia izao, ifona ato. Salamo faraiky amin'ny dimapolo. Tsy zany moa, angataka ato, satria tsy angataka araka ny tsy sitrapon'Andriamanitra ato. Idera ato dôlidôly ato. Misy mitena zay tsy mivavaka ato make. Azo vareo zany le bolabolantsika nge tsy nengeny tena vavaka. Hoy ny tompo hoe raha miray amiko ianareo mitoetra ao anatinareo ny teny dia angatao tenareo. Ny olona manana ny tenin'Andriamanitra mahay mangataka. Fa ny tsy manana ny tenin'Andriamanitra koa dia araka lazain'i Jakoba, mangataka ianareo rehefa tsy mahazo satria diso fangataka hors sujet. Dia valy moa zéro foana rehefa hors sujet. Gaga ihany amin'ny mpampianatra hors sujet manome un reto. Dia vidina stylo, nombokoviana indray ny notena ny stylo. Verina amin'ny sujettsika isika. Fametrahana amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fameloha zany rehetra zany. Fametrahana an'Andriamanitra eo amin'ny fiandriana. Izy no mpanjaka, izy no tompo ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Aiza nge ny fonenany. Vakio ny Salamo faharoa roapolo andininy fahatelo. Aiza ny fipetrahan'ny tompo. Où siège l'Éternel? L'Éternel siège sur les louanges, sur les adorations, sur nos remerciements. Eo ambony ny fideran'Andriamanitra no mipetraka. Ka zany itaomany Paoly antsika eto amin'izay. Mivavaha mareta amin'ny fivavahana aza reraka miambena amin'izany ho hitanareo fa tsy hana toerana andavonantsika ny ratsy. Ary indrindra
tsy haresy atsika ny fakapanahy ny tompo mivavamba tsy diranareo tsy olavo ny fakapanahy mahereza mivavaka dia tsy haresy anao ny fakapanahy tsy haresy anao ny ota fa ianao azy ny tokony anana pouvoir aminy anapaka azy ny soratra masina ianao ny tokony anapaka azy tenin'ny tompo tamin'ny izy moa zay tenin'ny tompo tamin'ny kaina izany manjary mialiko ao aminao izy ny ota ary dia ianao ny atefaniny faniri nefa ianao ny tokony anapaka azy raha mametraka an'Andriamanitra amin'ny fiandrianana isika eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny tontolo misy atsika dia manatanteraka kosa ny teny fikasana izy ary zany no hery lehibe ho antsika ry havana malala reo ny lakle fomba ihany zany rehefa miditra ao anatina code secret alainy sasany vola dia rivitinareo dia ny ray manana ny ray tsy zany dia mifanjo izy roa tapahanareo ny biairay zay ny code secret tsy zany ny any sasany ray dia misy lakle roa voaina amin'ny anankiray aloha dia voaina amin'ny anankiray zay vao afaka mivoa mba ana sécurité dia olona roa samy hafa miazona azy eto dia misy anankiroa lakle roa misy tapaka be anankiroa zay tsisy dikany raha vao misaraka nefa kosa omeny tompo anao fa raha miaraka ireo mahazo ny zavatra rehetra ny tenin'Andriamanitra sy mivavaka androany ny fampianarantsika mikasika mivavaka mivavaha ka aza mitsahatra azo ataonao fa rediredy ny olona tsisy atao zany fa raisy kosa zany antoko amin'ny fiainana inona ny mivavaka mametraka ny tompo eo amin'ny seza fiandrianany ary manolotra azy sy manankina aminy ny fiainana manontolo ny tontolo iainako sy iainanao raha izany ny fiangonana dia fiangonana velona izy raha izany ny kristianina dia kristianina velona izy manana fifaliana manana ny fiadanana manana fitiavana ary mahavokatra be ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra raisy ny fitahiana tsangasika ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ampiorina anareo ahatonga anareo ahajoro tsara ka ny tenin'Andriamanitra hitombo sy hamoa aminareo ary ny vavaka kosa ahatonga anareo mpandresy ary ahatonga anareo anjaka miaraka amin'ny Kristy amin'ny fiadanana ho amin'izany ny antsona anareo sy nanindrina anareo anina firaisana mahereza sy mahatanjaka nitahy anareo ny tompo amen. Petrosika